Tsy abavoa fa tanteraka kosa indray natao tanteraka etsika ara-tsosialy tsy tamin'ny alalan'ny fanomezan-drama mampona ny antokitana androany izao moa natao dia noho ny fahatsapan'izy ireo ny mazava-dehibe ny fanampiana ny mpiarabelona. Manome rà, manome aina ary mariky ny fihavanana ihany koa ny antokitana. Antony izay nanatotsan'izy ireo ny etsika fanomezan-drà ny rana amin'ny bankin-dra eo anivon'ny hôpitaly HJR Ampefloa. Ny tamin'ny tratraranay zao ny fantantsana tetrika ty dia mba fiovan'ny toe-tsain'ny mpanao politika indray hoe andao mba tsy hoadina politika tsony ny atao fa mba hikatsaka ny soembonana anasoavana mpiarabelona. Zay zany tanjona voalohany dia ny tanjona faharoa izay dia fantatsareo nikitana fa olona liam-pihavanana teo amin'ny tolo malagasy raha kely indray mipitika fotsiny atao hoe fatidra dia ny taranaka iny tena tsy misaraka mihitsy amin'ny fakati be dia mba ataony efitaratra zay hoe anome raha zay mba ho modely amin'ny malagasy rehetra hoe miava amin'isika rehetra zany ho fampitsan'ny raha ray. Lehibe indrindra ty ny lehibe indrindra dia fanomezana aina ireo mararitsika be dia be tratranoza famovoizana saripiterana rehetrarehetra tena tsy ampy raha ny banque de santsika amin'ny hôpitaly HJR ao dia no niantsona ataon'izy ireo nahatonga anay nandrateraka n'ity hetsika ty. Maro ny namaly antso izay nataon'ny antokitana tamin'ity hetsika fanomezan-drà ity saingy voafetra olona zato ihany nanome izany androany. Tsy hijanona treo ny hetsika ara-tsosialy tanterahan'ny antokitana hitatra ny faritany ny fanomezan-drà. Ankoatr'izay ny kitana dia hanao fitsaboana maso sy ekografia maimaim-pona hetsika izay heverin'izy ireo tanterahana isam-bolana irana amin'ny mpiara-miombonantoka rehetra.